Mbola ho ampitombona mandrakariva ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompon'ny finoantsika. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitro velom-pisaorana anao ny fo sy ny fanahinay amin'izao herinandro vaovao atolotra ho anay izao. Velonay natrapamonjena Andriamanitro ka midera sy mankalaza anao. Fa indro ihany koa ianao vonona hanolotra ny teninao ho anay, ilay teny fiainana, ilay fahazavana izao tontolo izao. Koa sokafo ny fonay andraisanay izany fiainana izany, hivelomanay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havana dia izay hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Luka 7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7. Luka 7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy. Ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy hakeo aminy, dia naniraka azy akany amin'ny tompo hanao hoe: ianao va ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Ari no ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo, dia nanao hoe: Jaona mpanao batisa naniraka anay akaty aminao hanao hoe: ianao va ilay ho avy, sa mbola hafa no andraisantsika? Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy, sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe: mandehana ianareo, ambarao amin'ny Jaona izao hitanareo sy irenareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny tompo, mafy dia mafy ny fizaham-toetra nanjoan'ny Jaona mpanao batisa, satria dia nampidirina ponja izy noho ny atsotsonjay izay nataony olona akaiky ny any Heroda mpanjaka fa izay. Ary azo ambara fa fizaham-toetra manoloana ny finoana no nahazo azy. Eo anatrehan'izany fizaham-toetra izany dia andeha ho tarafitsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny hetahetan'ny olona voazaha toetra, ny hetahetan'ny olona nozahana toetra. Tarafitsika amin'ny fanontaniany Jaona sy ny valiteny nomeny Jesoa Kristy azy. Voalohany, ny hetahetan'ny olona nozaha toetra dia ny hahalala ny marina. Ny hetahetan'ny nozaha toetra dia ny hahalala ny marina. Eo amin'ny andininy 19 hatramin'ny andininy 20 no ahitantsika ny nanirahany Jaona mpanao batisa mpianatra roa lahy hanontany an Jesoa akasika ny marina. Hitantsika eto miverina indroa ny fitenenana manao hoe: ianao va ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Ambara mantsy ry havako malala fa anankiray ihany ny marina, ary i Jesosy Kristy izany marina izany. Izy raha teo nefa niteny fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa ny hetahetan'ny Jaona mpanao batisa, ny hetahetan'ny ilay nozaha toetra tany an-tranomaizina
dia ny tsy misy afa-tsy ny hahalala ny momba izany marina, ny momba an' Jesosy izany. Tany an-tranomaizina i Jaona, kanefa tsy mba nanontany ny momba ny fahamarinany na izay mety ho fahadisony ka hanohizana azy ho tehirizina any am-ponja na ny iresaka ny famoahana azy, fa manontany ilay tena fahamarinany dia ny momba ny Jesosy, tsy ny mahakasika ny fanaparam-pahefana nataony Heroda sy Herodiasy izay nampiditra azy an-tranomaizina. Eny, anampadoa azy mihitsy aza no nahaliana ny Jaona tao an-tranomaizina fa ny hahafantatra, ny hahalala momba an' Jesosy marina, raha izy tokoa ilay ho avy. Izay efa fantatry Jaona tsara ny fanambarana mesianika, faminaniana mesianika mahakasika an'ity Jesosy Kristy ity. Liana momba ny Jesosy Kristy Jaona, liana momba ny izay maizy azy ny Mesia, ny olona voazahatoetra. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ambara arak'izany fa ny olona zahatoetra dia tsy mananambara afa-tsy ny momba an' Jesosy Kristy, mitodika any amin'i Jesosy Kristy irery ihany, tsy ny aro-tena na ny hanamaro-tena no lalana amin'ny fizahatoetra, fa ny fikatsahana. Raha tena mizotra amin'ny lalan'i Kristy tokoa ny minona tsia, mamantatra ny sitrapon'ny Kristy mandrakariva sy ny momba ny Kristy, izany no hetaheta ny olona no zahatoetra. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, fepetra iray lehibe mahakasika ny fizahatoetra ny mino arak'izany, ny fahafantarana momba ny Kristy sy ny sitrapony. Tsy ny tady izay vahaolana ho an'ny tena manokana no tanjona eo anatrehan'ny fizahatoetra, fa ny hanao ny sitrapon'ny Kristy, ny hamantatra ny Kristy sy ny fahamarinany, izany no zava-dehibe. Da tsika arak'izany fa ny hetahetan'ny olona zahatoetra dia ny hahalalan'ny marina rehefa nitarafintsika tamin'ny fanontanian'i Jaona mpanao batisa izany. Fa ny zavatra faharoa jerentsika indray dia andeha ho jerena ny hetahetan'ny olona no zahatoetra rehefa tarafina amin'ny valitenin'i Jesosy Kristy, dia hitantsika fa mila fahasambarana, mendrika fahasambarana ny olona zahatoetra. Rehefa nanontany ny mpianatra Jaona hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika, dia novalian'i Jesosy Kristy ny amin'ny zavatra hitan'izy ireo sy tsapan'izy ireo, ny amin'ny zavatra efa fantatr'izy ireo nataon'i Jesosy, ny amin'ny famalina ireo hetahetany mila vonjy eo amin'ny fiarahamonina, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazany tsara. Kanefa valiteny ho an'i Jaona tsy midika akory izany hoe mila voaka ny tranomaizina koa Jaona, na dia ny andrandra fatratra ny Mesia hampitsahatra ny fanaparam-pahefana Romanina sy ny fanaparam-pahefana izay nataon'i Heroda fa izay, dia iny ro Jesosy Kristy manome fahasambarana mihoatra lavitra noho izany fialana amin'ny fanaparam-pahefana izao tontolo izao izany. Ambaran'i Jesosy eo amin'ny 9:20 manao hoe ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ambara araka izany fa ny fahasambarany mino dia tsy ny fialana any an-tranomaizina na ny fialany amin'ny fizahatoetra mahazo azy tsy akory, fa izay
tsy hampiala azy reny amin'ny finoany izay hampiorona tsara ny finoany mandrakarivo. Koa ny ambarany dikateny anankiray amin'ny teny frantsay makasika ity 7:20 ity manao hoe heureux ceux qui n'abandonnera pas la foi en moi. Adika ho tsy fialana amin'ny finoana. Ny teny hoe tafitohiny tsy ho tafitohiny, ka tsy ala amin'ny finoana izy na dia zahatoetra aza, tsy ala amin'ny finoana izy na dia any an-tranomaizina aza, tsy ala amin'ny finoana izy na dia tsy araka ny eritreritra aza ny zava-misy iainana ankehitriny sy ny fanantenana momba ny fanafana rahateo. Jesosy Kristy rahateo ry havana efa nanandratra ny Jaona raha manohy ny vaky teny isika ery amin'ny 9:20 dia Jesosy mivantana ny teniny manao hoe amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho i Jaona. Entina hanambarana izany fa anjaran'Andriamanitra, anjaran'i Jesosy Kristy no manandratra ny olona izay ao anatin'ny fizahan-toetra. Anjaran'i Kristy no manome fahasambarana ho an'ireny olona ireny. Eny koa na dia afony aza izao tontolo izao tahaka nahafoizan'i Jaona ny ainy, dia azo antoka kosa ny fahasambarana satria tsy niala tamin'ny finoana izy. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, araka izany dia manambara izao tenin'Andriamanitra izao araka ny valitenin'i Jesosy fa mendrika fahasambarana ny mpino zahatoetra, kanefa tsy fahasambarana araka izay nieritreretin'ny mpino fa fahasambarana mihoatra lavitra noho izany aza raha toa ka mioro-paka ao amin'ny Kristy ny finoany. Rehefa koa malala, anjaran'i Kristy no manolotra fahasambarana ho an'ny mino azy, fa tsy anjaran'ny mino akory no mitady izany etsy sy aroa. Tsy anjaran'ny mino no miala no mangataka ny mba hialan'ny fizahan-toetra izay mety ho mahamay, fa ny Tompo kosa manome ny tambony izany, ny vokatsoany izany dia fahasambarana mandrakizay. Arak'izany rehefa koa malala, manome toky antsika izao tenin'Andriamanitra izao eo anatrehan'ny fizahan-toetra mahavaivay mahazo antsika, na ny etaetantsika tsy miala ho amin'ny Kristy, na i Kristy manolotra ny fahasambarana ho antsika. Izany ny mahazava-dehibe ny manara-diny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo amin'ny Jesosy Kristy zokonay, eo misaotra anao izay ny amin'izany teny izay mampanantena anay, fa raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana aho, ary ao amin'ny Jesosy izany fanantenana izany. Misaotra anao Tompo, manaiky handray an-tanana ny fiainanay, manaiky handray an-tanana ny momba anay manontolo amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia mivavaka manokana izay ho an'ireo izay zahatoetra, fa mivavaka ihany koa ho an'ireo miatrika ady mafy, ady sarotra, eny mahatsiaro manokana, ireo izay any amponja, any an-tranomaizina izahay, na inona eloka vitany, eny na inona antony nidirana izany, dia ianao amindra fo amela eloka ampanantena fiadanana sy fahasambarana ho azy ireny. Raiso an-tanana ny hoaviny, indrindra ny ara-panahin'i Jesosy, anana ny famonjena azo antoka ao aminao. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ny izay rehetra manana olana manokana entinay eo anatrehanao, malala ny hevitra hiverana azy ianao, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen.